Mava kosa mahakasika ny toetrandro, mbola itony andro ratsy amin'ny faritra maro manerana ny nosy noho ny fisian'ilay zone de convergence intertropicale raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampam-pandraraha mpamatatra ny toetrandro. Mbola mitoetra any avaratra andrefany Madagasikara ilay zone de convergence intertropicale izay hitondra orana mety arahana tafiotra. Voalazan'ny sampandraraha mpamantatra ny toetrandro fa mbola manan-kery ny filazana loko mavo voaran'ny faritra Boensi Sofia ary ny filazana loko maitso ho an'ny faritry Melaka ary loko manga ho an'ny faritry Menabe. Fantatra ihany koa fa misy andian-drahona mitoetra amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy izay hitondra orana sy tafio-drivotra amin'ny faritra iny. Mbola manan-kery hatrany ihany koa ny filazana loko maitso voaran'ny faritra Vadovavy-Fidivinana sy atsimo atsinanana. Ny mpanjono eo anelanelan'ny Nosy Be sy Mordava, Mananjara sy Cap Sainte Marie dia tokony hitandrina fa ahery be ny ranomasina.